zao a resy lahatra hoe tia ny application tsara indrindra raha ohatra ianao ka apiditra hira miaraka amin'ny structure, apiditra suite d'accord sy apiditra partition musicale koa miaraka amin'ilay izy. Mahatonga anahy tena resy lahatra be satria nitady option maromaro samihafa ihany fa tsy tena nahita option tsara dia izay nahatonga anahy nanamboatra an'ity application antsoina hoe Stage ity. Stage dia natao an'ny olona miakatra an-tsehatra, na inona ataonao eny ambony sehatra na inona dia mino fa isan'ny mila ny stage ianao. Aleo asehoako anareo ohatra ny ahoana ny vokatra azy rehefa mampiasa stage dia avy eo asehoako anareo ahoana ary ny fomba fampiasana anazy ahatanteraka an'izay tanjony izay. Ity zao nitarika anay antsoina hoe Kerobi Mafanasina, ireo ny hiranay rehefa sokafanareo irery rehefa avy eo dia afaka mahita an'ilay hira miaraka amin'ilay structure ao anatin'izay koa afaka mijery ny suite d'accord le hira rehefa mijery an'ilay suite d'accord dia afaka mijery transpose afaka manampy partition musicale ihany koa fa ity zao tsisy fa tsy ohatrany raha ohatra ka amin'ny recherche na hira efa misy partition musicale zao dia ataontsika hoe ty hira anankiray ity ohatra dia efa misy partition musicale ao anatiny. Ho an'ilay hira anankiray zany dia ohatrany hoe nahira an'ilay izy ianao na hitendry amin'ilay izy mila an'ilay note tafiditra ao anatin'ilay izy dia efa ao daholo ilay izy atao anaty stage dia ianao koa afaka mipiditra an'ireo rehetrarehetra ireo ho an'ny tarika anao dia aleo fa asehoko anao hoe ohatrany ahoana ny manao anazy. Ny zavatra mila ataonao raha amin'ilay site web dia milogin fotsiny ianao dia avy eo miklika an'ity hoe backstage eto ambony eto ity dia avy eo rehefa miklika an'iny ianao dia misy soratra hoe new artiste eto ambany eto dia rehefa miditra ao rehefa avy eo dia afaka mampiditra ny anaran'ilay tarika, bio, firenena dia mi-upload ny avatar anareo. Rehefa tafiditra io rehefa avy eo dia misy an'ity bouton ity indray hoe new song ao amin'ilay backstage teo ihany. Sélectionnez eto rehefa avy eo ilay anarana ilay tarika anareo ohatra hoe izay zao hoe ao amin'ny Kerobi Mafanasina, ampiana ny titre le hira dia ampiana an'ilay lyrics. Dia ato amin'ilay lyrics efa misy outil vitsivitsy ireo histructurena an'ilay hira. Raha ohatra zao zaka miteny hoe verse 1 ity dia afaka surligneko fotsiny iny dia avy eo klikeko ilay verse dia tonga dia ataony ao anaty hoe verse 1 ilay izy. Dia raha ohatra ka manao rehefa avy eo hoe ity dia chorus dia afaka sélectionneko iny dia ataoko hoe chorus dia tonga dia miditra chorus. Dia rehefa ohatra ka mametraka chorus ao anaty accolade ohatran'izao rehefa avy eo eto ambany dia ny dikan'izay hoe miverina fandroaneto zany io chorus io zany hoe miverina indroa zany zao ty chorus ity. Dia raha ohatra ka manisy verse 1 eto indray dia miverina eo any zany ilay verse 1 dia avy eo manisy chorus ohatran'izao dia miverina intelo ambany zany ilay chorus ny dikan'izay ao anatin'ilay fampiasantsika ilay structure tonga dia izay ny standard ao ampiasaintsika. Ato mampiditra lyrics ato ny mampiditra suite d'accord afaka tonga dia mikopie an'ilay lyrics avatsy ambadika avatsy miaraka amin'ny format Chord Pro ny anoratana an'ilay suite d'accord eto amin'izay afaka hoe texte simple ohatran'izao ny soratantsika fa nefa ilay izy rehefa avy eo mivoaka ohatran'ity hitantsika eto ity hoe hita ilay accord dia afaka transposena na dia texte ihany ary ny soratantsika. Dia mifampidirana accord dia raha ohatra ka apiditra accord ohatra eto iraina eto amin'ity partie ity dia eo alohan'iny zany no mampiditra hoe A ohatra ilay accord dia A majeur dia ataoko A ao anaty accolade. Dia ny accord eto amin'ity UNT indray ohatra hoe A mineur dia afaka klikeko ity dia tonga dia misokatra sy midy ny accolade amin'izay tsy mila mitady amin'izay an'izay ao anaty clavier afaka manao avy eo hoe A mineur. Dia avy eo rehefa soratako izay klikeko fotsiny ilay hoe preview dia afaka jereko avy ato hoe ohatrany ahoana ny endrik'izay suite d'accord ny soratako izay rehefa avy eo. Dia afaka transposena avy hatrany ohatra ilay nyresantsika teo fa tandremo sao dia mieritreritra hoe preview dia efa vita izay fa tsy mbola vita fa mbola ampiana afaka ampiana moa zany fa tsy hoe voatery ampiana ny information musicale an'ilay hira, ny cléany, BPM, time signature, genre le izy dia raha ohatra ka misy sheet musique PDF partition musicale zany na solfa io na solfège dia afaka uploadenareo avy eto. Raha ohatra ka efa misy lien YouTube na Facebook misy ilay musique vidéo afaka apetrakareo eto amin'izay afaka manaraka an'ilay hira zay mijery anazy rehefa avy eo dia tonga dia ohatra hoe miara-mihira amin'ilay
hira mandeha ao anatin'le YouTube na Facebook. De vita zay de ataonareo submit vao tafiditra zay de efa afaka tadiavinareo eto avy hatrany le hira. De raha ohatra an'le hiranay to zao hoe tsy nino aho de tonga de ohatran'izao mivoaka ny avy eo rehefa avy eo hitantsika hoe io le structure ato le suite d'accord de fantaro fa gratuit ny mampiditra ny hiranao ato amin'ny stage na hira firy na hira firy de maimaim-pona le izy sady misy fonctionnalité ohatrany hoe répertoire fananganana set list fananganana playlist rehefa manao concert reny zany tokony ananany olona rehetrarehetra zay miakatra antsehatra ty application ty installé avy hatrany le stage efa misy lien ao de mampiasa finaritra tompoko.